Penina andavamamba anaty azo faro otraboina melony fotoana. Madagasikara tsy mbola ao anaty tetezamita. Lehibe ny faritra faniliana ny tanora-pitolona ny sivana napetraka hoy ny mpanao politika. Alakamisy 17 novambra 2020 faltafaraka amin'ny Andrea Tombokilasy Tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany tsy miakely ny fanantenana ho amin'ny tena fanavaozana demokratika hoy ny fanambarana nataon'ny firaisamonim-pirenena Androany manoloana ny toetra raha misy ankehitriny. Miamaro ireo famantarana miseho tsy firarahina ny teny iarana sy ny fangararana ho izy ireo. Miantso ny fitondrana mijoro ny FFKM sy ny olom-pirenena rehetra izy ireo hifantoka amin'ny raharam-pirenena ka noho ny ady amin'ny mangarara sy ny tena fanovana marina. Fanadiadiana. Maneho ny aiainy ireo fikambanana ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fironana atao manomevana ny fitohizan'ny fomba tranainy fa tsy ny fiovana andrasan'ny vahoaka. Na dia azo takarina aza ny amehana ny fanapahan-kevitra raisina ho fitohizan'ny asa fanompo-bahoaka sy ny fanatanterahana ireo adidy iraisam-pirenena sasantsasany dia tsy tokony hovaina ho fialantsiny na hoety manarina velively izany amehana izany mba nadiovana na nohizana ireo fomba fanao tsy mendrika nitranga tany aloha ho ireo izy ireo nanao fanambarana. Miamaro ireo famantarana miseho tsy firarahina ny teny iranina sy ny fangararana ho ity fanambarana ity. Anisan'izany ny fanapahan-kevitra lehibe raisina irery toy ny fanendrena ny governemanta sy ny famelabelarana ny politika akabe ny fanjakana kanefa tsy nisy fifampidinina tamin'ireo hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Ny famantarana mampiayay amin'ireo raharaha tena saropady indrindra ny fanambarana nataon'ny mpanolotsaina iray eo amin'ny birao ifotony ho amin'ny fanavaozana fa dinihana ny fivarotana ny tahirika azo manitra na ny bois de rose mba namafisana ny tetibola ny fanjakana. Tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny fandrarana napetraky ny CITES nanomboka ny taona 2012 izany ary mety anao ara-dalàna ny fandripahana ny arena voajanahary nandritra ny taona maro. Fahatelo ny famoahana gadra sy ny tsy famaizana jola politika amin'ny fomba tsy mazava sy tsy mangarara ka mampiteraka fahatsapahana tsy rariny sy tsy matomanota ary ny fanitsakitsanina lalam-panorenana mbola manakery. Ohatra amin'ny fandefasana filazana fisokafan'ny fifananana ho amin'ny toetra ny lehibe ny faritra izay tokony hovidiana. Nametra-panontaniana maro ireo firaisamonim-pirenena manoloana ireo ka miantso ny mpitantana ankehitriny tsy hanary ny fanantenana lehibe napetraky ny vahoaka. Ny tena maika indrindra dia ny hanomboana avy hatrany ny fifampidinina mialoha mba hamaritana sy handrafetana ny tetezamita araka ny tolo-kevitra efa natao izy ireo izay fomba tokana azohan'ny mpitondra ankehitriny ny fahamarina toerana sy ny fatokisan'ny vahoaka. Voatindry ara-pomba ofisialy hitantana ny fifampidinena nasionaly ny FFKM. Natefa mivantana tany amin'izy ireo ihany koa ny antso ny firaisamonim-pirenena ny hanazavana ampahebe maso tsy misy atakandro ny fomba fiasa ny fandaram-potoana ary ny antoka fiandriana tena sy fandraisana ny fahobe amin'io dingana io. Mila mailo ny rehetra hoy ny fanambarana hifantoka ary anohy ny ady amin'ny fangararana sy ny fanovana. Tsy ho tanteraka ny fiovana raha tsy isika rehetra no mitondra azy. Ny fahefana ankehitriny izay mipotra avy tamin'ny fidiran'ny tafika sy nomafisin'ny didy larana 13 tsipika HCC/D3 any fitsarana tapony momba ny lalam-panorenana dia tsy afaka nolo ny fiandrianam-bahoaka. Tafiditra amin'ny vanim-potoana ny tetezamita i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Kanefa ny tetezamita mendrika sy mandry fehizay dia mitaky fitsipika mazava ekeny rehetra dia ny fehim-potoana voafaritra sy tsy azo lavina rafitra ara-dalàna sy mirindra ary ahitana solotena isan-tsokajiny ary fomba iarana amin'ny lalàna ho an'ny fanavaozana sy fanomanana fifidianana madio sy mangarahara. Fa miteraka ady hevitra ny fitantanana ny firenena ilazana na anaty tetezamita na tsy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara afa mbola tsy ao anaty rafitra tetezamita isika fa ao anatin'ny fanorenana ifotony Repoblika. Misy dingana tongavana amin'ny tena tetezamita ho ny fanakevitry ny mpanao politika ka mbola ao anatin'ny dingana voalohany isika amin'izao fotoana izao. Aorian'izao dingana voalohany izao vao iroso amin'ny fametrahana fifanarana politika ekeny rehetra azona miditra amin'ny rafitra tetezamita. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Tahiriniana. Mbola tsy ao anatin'ny rafitra tetezamita isika izao fa ao anatin'ny dingana fanorenana ifotony Repoblika ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael tamin'ny mpanao gazety Mariam tao amin'ny La Grande
interview fandarana ny televiziona rosiana tamin'ny 20 novambra lasa teo izay nozarainy masivy rosiana tamin'ny tamazotra antserasera samy manana ny fandikana izany ny rehetra mazava ho ny mpanao politika naneo hevitra fa valim-potoana sy ny mpitondra iray amin'ny toerana olom-boafidika nefa notendrena na natosiky ny vahoaka andray ny fahifanana atao hoe tetezamita trangan-javatra izay mifanohitra amin'ny fanjakana ara-dalàna mirona amin'ny rafitra ivelan'ny lalam-panorenana raha ny zava-nisy teto Madagasikara banga ny toeran'ny filohampirenena banga ihany koa ny toeran'ny filohan'ny antemeran-dolona ny governa mahita ihany koa tsy hita be ihany nanolona ireo dia nandray fanapana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nanome fahefana ny miaramila mba mizotra ny fitondram-panjakana sy ny fizotry ny repoblika fa fehiziny lalàna izany fahefana nomeny izany misy dingana roa ny tetezamita ao ny fanazavana ka ao anatin'ny vanim-potoana voalohany sika izao izay amantarana ny tena zava-misy isaky ny departemanta ministerialy tapitra izay izy soro-dalàna natondro zotra ivoaka avy ao anatin'ny marimaritra iraisana amin'ny alalan'ny fikonan-doham-pirenena ary fara amin'ny fametrahana lalam-panorenana vaovao izorana makany amin'ny repoblika vaovao raha amin'izao fazy misy an'ny gouvernement zao a mbola tsy azontsika atao aloha ijery hoe navita raha na tsy navita raha izy fa ny tena zavatra andrasina amin'ny tontona ndraikitra ao anatin'ny gouvernement tsirairay a mahafantatra tanteraka mihitsy a manahoana inona ny zavatra izay tegna tokony ho hita ahatratsaratsika ny tandro miainga amin'ny teboka voalohany antomboan'izy ireo dia izorontsika makany amin'ilay tetezamita satria tetezamita mazava azy fa misy limite 2 ans manambaran'zaro azy agnatin'izay roa taona zay a dia tsy maintsy ataontsika tafiverenantsika amin'ilay antsontsika amin'ny teny frantsay hoe ordre constitutionnel zany hoe iverina amin'ny ara-dalàna atsika amin'izay fotoana zay a andalo fifidianantsika andalo mety élection constitutionnelle tsika ary hoisy daholo amin'izay eky lalàna velona zay antsontsika hoe lalam-panorenana mifanaraka tsara amin'ny zavatra zay takin'ny vahoaka sy miainga avy amin'ny vahoaka zay hazondreo département ministériel tsirairay a mandrisan'ny fazy antsona hoe tetezamita mazava fa mbola ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra no hitantanana ny firenena ankehitriny ka mampitombona ny voalazan'ny filohan'ny fanavaozana ho ny avy amin'ny komite misy lafiratsiny sy lafitsy mbola tsy ao anatin'ny rafitra tetezamita isika izao fa ao anatin'ny dingana fanorenana ifotony repoblika ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael tamin'ny mpanao gazety Mariam tao amin'ny la grande interview fandarana ny televiziona rosiana tamin'ny 20 novambra lasa teo izay nozarainy masivy rosiana tamin'ny tamazotra antserasera samy manana ny fandikana izany ny rehetra mazava ho ny mpanao politika naneo hevitra fa valim-potoana sy ny mpitondra iray amin'ny toerana olom-boafidika nefa notendrena na natosiky ny vahoaka andray ny fahifanana atao hoe tetezamita trangan-javatra izay mifanohitra amin'ny fanjakana ara-dalàna mirona amin'ny rafitra ivelan'ny lalam-panorenana raha ny zava-nisy teto Madagasikara banga ny toeran'ny filohampirenena banga ihany koa ny toeran'ny filohan'ny antemeran-dolona ny governa mahita ihany koa tsy hita be ihany nanolona ireo dia nandray fanapana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nanome fahefana ny miaramila mba mizotra ny fitondram-panjakana sy ny fizotry ny repoblika fa fehiziny lalàna izany fahefana nomeny izany misy dingana roa ny tetezamita ao ny fanazavana ka ao anatin'ny vanim-potoana voalohany sika izao izay amantarana ny tena zava-misy isaky ny departemanta ministerialy tapitra izay izy soro-dalàna natondro zotra ivoaka avy ao anatin'ny marimaritra iraisana amin'ny alalan'ny fikonan-doham-pirenena ary fara amin'ny fametrahana lalam-panorenana vaovao izorana makany amin'ny repoblika vaovao raha amin'izao fazy misy an'ny gouvernement zao a mbola tsy azontsika atao aloha ijery hoe navita raha na tsy navita raha izy fa ny tena zavatra andrasina amin'ny tontona ndraikitra ao anatin'ny gouvernement tsirairay a mahafantatra tanteraka mihitsy a manahoana inona ny zavatra izay tegna tokony ho hita ahatratsaratsika ny tandro miainga amin'ny teboka voalohany antomboan'izy ireo dia izorontsika makany amin'ilay tetezamita satria tetezamita mazava azy fa misy limite 2 ans manambaran'zaro azy agnatin'izay roa taona zay a dia tsy maintsy ataontsika tafiverenantsika amin'ilay antsontsika amin'ny teny frantsay hoe ordre constitutionnel zany hoe iverina amin'ny ara-dalàna atsika amin'izay fotoana zay a andalo fifidianantsika andalo mety élection constitutionnelle tsika ary hoisy daholo amin'izay eky lalàna velona zay antsontsika hoe lalam-panorenana mifanaraka tsara amin'ny zavatra zay takin'ny vahoaka sy miainga avy amin'ny vahoaka zay hazondreo département ministériel tsirairay a mandrisan'ny fazy antsona hoe tetezamita mazava fa mbola ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra no hitantanana ny firenena ankehitriny ka mampitombona ny voalazan'ny filohan'ny fanavaozana ho ny avy amin'ny komite fanavaozana ifotony any Madagasikara
tsy azo verina ho tsy misy famarina toerana politika eto fa nambolona tsy anaty rafitra tetezamita aza porofo ireny fandanina ny tetibola 420 ireny ho ihany ny fanazavana. Tsy afaka andikana hoe tsisy stabilité politique tsika rehefa tsy miditra anaty tetezamita satria natao hoe instabilité politique dia voalohany indrindra aloha mikorotana ny androm-panjakana tsy afaka manaminina mihitsy zany ilay androm-panjakana. Hitantsika nefa ny fa-adopté omaly teo amin'ny antenimieram-pirenena ny loi de finance midika zany fa mizotra ny raha-pirenena mandeha araka ny tsy hoe araka ny tokony misy fa mandeha araka ny lalana ny fiainam-pirenena na dia hitsakika raha mbola misy olana ara-tsosialy mbola misy mbola ratsy ihany koa ny lalana dia izany rehetrarehetra zany tsy afaka hitenenina kosa hoe misy instabilité politique fa hitantsika fa miroso tsikelikely makany amin'ilay filaminantsika sy fandaminana. Ankoatra io, nilaza ny filohan'ny fanavaozana fa misokatra amin'ny rehetra eto Madagasikara eo amin'ny fiara-miasa, afaka miara-miasa amin'ny Amerika, Frantsa, Rosia, indrindra fa i Afrika satria Afrikana ho izy nandritra ity fandarana ity. Ankoatra izay, no amafisiny fa omena ohatra ny vahoaka malagasy fa tena taony ady amin'ny kolikoly. Fantatra moa fa nisy ny naotana voaka fa ho tsaraina amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo tompon'andraikitra fa tsy ilaina ny fitsarana avo na ny HCG mba anehoana ohatra izany ho an'ny rehetra indrindra ho an'ny tompon'andraikitra ady amin'ny kolikoly izay mitondra ho amin'ny fanovanan'ny firenena araka nao amafisiny. Zava-dehibe ny noty noraisiny filoham-panjakana mikasika ny tsarana ireo olom-panjakana eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany fa tsy andry ny fitsarana avo na ny haute cour de justice mba ahafana manam-porofo fa mira lenta avokoa ny malagasy rehetra tsy tokony andray fanapahan-kevitra lehibe toy ireny kosa ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika fa tokony hirsoana maika ny fikonan-doha amin'ny pirenena. Narcisse Karazafy, ny aro-tanjona. Misy lafiratsiny sy lafitsarany avokoa ny fanapahan-kevitra raisiny eo anivon'ny fitondrana. Isan'ny lafitsarany note voalaza fanavoaka ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ny tsy ampiakarana intsony ny fitoriana ireo olom-panjakana eny anivon'ny HCJ na ny haute cour de justice fa eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ho an'ny fitoviany olom-pirenena rehetra eo maso ny fitsarana. Mety ho antony dia mety ve zay fanapahan-kevitra zay tsy karazana. Fahafantarana azy aloha zany misy lafiny tsara sy lafiny ratsy daholo ny fanapahan-kevitra. Ny lafiny ratsy aloha zany dia hoe indraindray fitotoriana kely atao hoe tsy manamaivana akory mety hoe amin'ny andraikitra rasin'ilay olona ngeza be nefa mety hoe zavatra majinika kely dia fa hitoriana azy any amin'ny ino mitisitreo any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay manahirana ihany satria amin'ny malagasy zany hoe miakatra fitsarana izany na ahoana aloha na ahoana na marina ianao na diso dia fa tsy maintsy misy ihany ilay hoe fanontaniana mipetraka amin'ny indray raha mety mifafambaraka mihitsy. Zay zany zao ny lafy ratsy hoe raha vao misy zavatra kely zany dia toroy ary dia efa tonga dia fany amin'ny fitsarana ianao zay. Fa ny lafy tsara indray zany mitovitovy ny olona amin'ny lalàna. Na mpitondra ianao zany na vahoaka rehefa manao ny tsy mety ianao dia azo toriana na roviana tsy mila hoe tsy maintsy fanan-katoavan'ny androm-panjakana izay misy ianao na ny lehibe ianao fa afaka mitory anao daholo ny vahoaka rehefa manao ny tsy mety ianao. Zay zany lafy tsara. Fa ilay amin'ny HCJ koa zany ny lafy ratsiny dia izay. Hitanareo zany zao misy afera goavana be dia be tokony efa andeha ny fitsarana azy nefa sakana noho ny mbola tsy fiasan'ilay HCJ araka ny tokony misy. Dia zay zany dia hoe aminazy zany aloha tsy maintsy jerena daholo zay fa raha ny fahitany azy aloha zany amin'ny hoe fanovana dia ataoko tsika atao andramana iray aloha dia hita ao. Na eo azy izany, tokony tsy handray fanapahan-kevitra goavana samy rery toy izao ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ho ity pahay lalàna sady solombavam-bahoaka ny fikonan-doha pirenena no tokony hanapaka izany. Raha tena te-hamaha-olana ny fanjakana dia tokony mametraka mazava ny tiany atongavana sy ny tanjony amin'ny andravana ny HCJ hoy ny fanehoan-kevitra. Io ny fanaovana lalàna rehetrarehetra dia misy ny atao hoe esprit du législateur. Inona ny tiany atongavana raha manao lalàna zany ianao raha mamaky lalàna tsika dia mila mahatakatra hoe fa maninona no natao an'izao ity composition ity tadidio fa crise be dia be no nandalovantsika teto Madagasikara. Fantatritsika zany 72 ny 91 ny 97 ataoko hoe tsy crise moa zany fa mety hoe nandalovana tolo misy ny étape 2002 ary 2009 natonga tsika taty amin'ny 2010 misy ataoko hoe olana politique zay tsy azo lavina tao anatin'izany ary raha te hamaha-olana tsika amin'ny fahitako anazy dia tsy afaka miala amin'izay côté politique zay ary zay angambany ataoko hoe angambany ny antony natonga ny législateur à l'époque rehefa nanao an'io lalàna makasika ny haute cour de justice tadidio fa lalàna ngeny nametraka ny haute cour de justice loi
ia 2014 tsy haiko 04 izy zay fa nisy tao anatiny efa tao anatin'ny lampandrenana izy fa 2014 vao tena nipetraka tsara dia efa taty amin'ny 2019 18 aty zay vao tena hoe mise en place zany hoe mipetraka tsara ka izay zavatra zay zany mila takaritsika mila takariny hoe inona ny antony a fa mety hoe ny antony tamin'izay misy évolution ny tantara-piainantsika sy ny politique hoe inona ny antony nametrahana anazy tamin'izay mbola valable ve zay amin'ny andro iresantsika androany dia izay zavatra zay no amaliantsika anazy amin'izay rehefa aveo hoe vahoaka ny nangataka an'io dia ny vahoaka ihany koa no mamaly anazy ao anatin'ilay masa fantatra moa tamin'ny fampitanam-bava nataon'ny fiadidinan'ny repoblika nandritra ny filakevitry ny minisitra omaly zany fa nisy ny note navoaka fa ho tsaraina amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo tompona ndraikitra ambony teto amin'ny firenena fa tsy andrasana ny fitsarana avo na ny ASCJ izany dia tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana entina miady amin'ny kolikoly fa indrindra hitondrana fanavaozana marina eto amin'ny firenena. Mahakasika ny raharam-pirenena izay lasa manentsika ny zavatra antakina tamin'ny tolona atao ny olana jiro sy rano ary mivoaka sepitra ao anatin'izany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika fotoana ny fanavaozana izao ka ilana ny fanomanana rafitra hitondrana ny Madagasikara sy ny fijerena ireo vary mangatsiaka nampisolana ny gouvernemanta teo aloha eo ihany koa ny amalina ny fitakiany maro amin'ny fampidinana ny sarana internet eto Madagasikara na izany na tsy izany zava-dehibe ao anatin'ny fanovana zao ary tsikaritra ny fisian'ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra fanadihadiana nataon'ny tahiriny. Iray volana izao no nitsangana ny gouvernemanta ny fanavaozana. Hitataratra tao anatin'izany ny mpanao politika fa lasa variana manentsika ny zavatra notakiana tamin'ny tolona ny asan'izy ireo amin'izao. Mivoaka sepitra ao anatin'izany ny gouvernemanta indrindra mahakasika ny olana herinaratra. Ny zavatra hita aloha hatreto zany dia lasa manentsika ny zavatra zay notakiany tolona tahaka ny fatapahan-jiro sy ny tsy fihindrano. Zay aloha zany zao no zavatra tena lasa enjehana nefa raha ny tena marina gouvernemanta ho an'ny fanavaozana le izy. Zany hoe hanomana ny rafitra zay hitondra ny Madagasikara ato anatin'ny roa taona zany zay no mifanarahana nefa ihany koa ninona tenenina moa ny vary mangatsiaka zay nampisy olana na velan'ny gouvernemanta teo aloha dia tsy maintsy sahanina zay le atao hoe continuité de l'État ary za mahita fa sepitra ny gouvernemanta amin'izao fotoana zao manentsika ny indrindrindrindra zany ny fatapahan-jiro Ankoatra ny famaliana ireo etaetam-bahoaka hitondranao amin'ny fanovana eto amin'ny firenena mampitarana ny matroka tokony hojerena manokana amin'izao ny sarany internet eto Madagasikara izay midangana kokoa eto Madagasikara mita amin'ny firenen-kafa. Misy ny zavatra izay takiana ny amin'ny tokony aninana ny sarany internet eto Madagasikara. Iny angamba ny tena tokony défi ataon'ny gouvernemanta satria ninona tenenina efa anisan'ny produit de première nécessité eto Madagasikara ny internet. Raha oharina amin'ireo firenena maro samihafa na any Eropa na aty Afrika dia anisan'ny lafo indrindra ny antsika ka angambany andriamato premier ministre andriamato ministra misahana ny resaka fifandraisan-davitra ataovy izay mba hampety an'io zavatra io satria io no anisan'ny marary ny tanora amin'izao fotoana izao ankoatra ny zay zavatra tokony hoatsarainy eo amin'ny resaka jiro sy rano. Fotoana ny fanovana sy fanavaozana izao mila ny rehetra mandray andraikitra izany indrindra ny mponina eny fotony amin'ny fiainona sy ny fakana ny hevitra izy ireo. Anjara asa ny antoko politika ny midina ifotony manao izany asa izany hameloma maso ny mpikatroka ao aminy aka tsy tokony hiteraka ady hevitra eto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana. Tokony alaina daholo ny hevitry ny olona rehetrarehetra indrindra ny any ambany ravinkazo inona no marary anareo, inona ny zavatra tokony ho atao ahafahana manatsara satria fanavaozana le izy. Fa raha vita ny teo ambony latabatra io tsy ilana roa taona zany fa efa vita afaka manoratra eo ambony latabatra ny resaka lalam-pandroena sy ny rafitra tokony atao. Fa ny fakana ny hevitry ny fotony izay ataon'ny tiako Madagasikara miaona amin'ireo olony antoko rehetrarehetra manerana ny lafivalon'ny nosy zavatra tena ilainy zany raha ohatra tena fanavaozana marina no entina atao amin'ny firenena.
tsikaritra kosa tao anatin'ny fotoana ny joroany fitondrana ankehitriny ny fisina sy ny fanajana ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara. Fa mifarana rampitso 20 novambra ny famitrana ny antota-taratasy fantenana ireo lehibe ny faritra 4 eto Madagasikara araka ny fanambaran'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinja rampahefana andalo sivany izany izay everin'ireo tanora mpitolona fa faniliana azy ireo andray andraikitra eto amin'ny firenena mizarazara ny hevitry ny maro manoloana ity fomba fiasa ity ao ireo milaza fa tokony omena sehatra ny tanora sy ny vehivavy manomboka izao ao kosa ireo mampatsiahy fa olom-boafidy ny lehibe ny faritra aro anatin'ny fifidianana no anatanterana izany androany dia nisy ny kandida nanatitra ny antota-taratasy ho amin'izay toerana izay fanadihadiana. Nametraka fomba fiasa vaovao manaraka ny dingana mazava ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinja rampahefana ho amin'ny fisafidianana izay ho lehibe ny faritra 4 eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famitrana sivana amin'ny firotsa-kotendrena eo amin'ity toerana ity. Tokony hafay sy hafeno fepetra-takina araka ny lalàna ireo maniry rotsa-kotendrena amin'izany. Farafahakeliny, manana ny mari-pahaizana master, manana ny fahaiza-manao sy manandratra-kefa, ny fananana etika sy ny aitarika, ny fahafehezana ny fitaontanana-ndra-panjakana, ny asa ara-teknika ary olona efa nisehatra 5 taona farafahakeliny tamin'ny fampandrosoana eny anivon'ny vondromahoaka itsinja-rampahefana na faritra izay mirotsa-kotendrena rehetra raha ny filazana ny voaka herinandro lasa izay. Mendrika omena toerana amin'ny fitantanana io ny tanoran'ny tolona ho ny fanehoan-kevitra samihafa kanefa efa karazana faneliana azy ireo sahady ny fametrahana fepetra-goavana tahaka izao. Saikefa moa iny aloha izay tena lavina satria ny tanora rehetrarehetra ny tolona dia tsy manana iny saikefa 5 taona iny ka ataonay fa fanaovana tsinitsinina ny tanora iny tsy nisy tanora ny tolona teo ka afeno an'iny fepetra iny mihitsy na izy fa tsy maintsy olona efa zokony be foana zany no hitantana ny faritra izay ataonay fa faniliana ny tanora ny tolona sahady iny fepetra anankiray iny manarak'izay mahakasika ny atao hoe fitondran-tena ny fitondran-tena tokony tsy olona voakasiky ny kolikoly na voakasiky ny raha maloto mihitsy no raisinao na raha ina rehefa mbola misy manana raha-pitsarana sy tokony ho tafiditra ao anatin'io atao hoe fitantanana ny région io mihitsy. Dia mampirisika ihany koa zay ny siny ny vehivavy ny andraisan'ny vehivavy anjara ao anatin'io. Mila olona tapa-kevitra ny fitantanana ny faritra indrindra amin'ny fijerenan'ny olana fototra misy ianany poniny ny fotony. Tokony omena sehatra malalaka ny tanora hitondra ny anjara pirikiny sy ny fahaiza-manao no amin'izany hoy ny fanamafisana ka mijanona ho ary fanina sy mpanoro hevitra ireo ray aman-dreny. Satria zany chef de région zany dia araka nambaro takeo amin'ny teny frantsay hoe pouvoir de proximité zany fahefana agnivon-vahoaka. Dikan'izay tsara n'ireo zany ireo aloha manao ny fanatanterahana ny fandraisana andraikitra anivon-vahoaka. Amantarany tsara mihitsy hoe iny maro ny tena zavatra ilain'ny vahoaka dia rehefa avy eo zo miakatrakatra moramora aminy no manao ny projection ilay fahefananany rehefa ty ambonimbony izy satria efa fantany iny maro tena zavatra misy any amin'ny fandraisan'ny fanjakana sy ny vahoaka any fotony. Ifarana rampitso 20 novambra ny fanaterana ny antota-taratasy fangatahana eny anivon'ny bureau-ny prefektora na eny amin'ny ministeran'ny atitany. Tanora iray avy any amin'ny faritra fitovinany no tonga nanatitra ny antota-taratasy ny androany eo amin'izany toerana izany. Farahidiny amin'ny alafin'ny fampandrosoany fitovinany ka natapa-kevitra azy andray andraikitra hiasa amany olana fototra ny toerana. Fantasika vahoaka ny fitovinany fa dia farahidiny sika amin'ny fandrosoana koa aoka isika tsy ho variana amin'izany fa mitaky fanavazana maika ny faritra. Maro ny asa miandry asika. Izao no fotoana hananganana ny fomba fijery vaovao, hanamafisana ny fitantanana madio sy mangarahara ary ikasana asa mivaingana ahafahan'ny olona miaina tsara sy mahazo tombosoa avy amin'ny faritra misy ansika. Sy verina amin'ny fomba sy mahomby teo aloha isika. Izao no fotoana irosoana amin'ny asa matitra sy mahery vaika. Mizarazara ny hevitry ny maro amin'ny ity raharaha lehibe ny faritra ity. Zava-dehibe ny fametrahana ny alaminy fahefam-panjakana isamparitra saingy tokony tsy hivoana amin'ny lalam-panorenana ny sasany. Raha ny voalazan'ny lalam-panorenana tokoa dia miainga amin'ny fifidianana ny fametrahana izay olona hitantana ny faritra. Lafim-bavao hafa kosa indray isany sehatra tena marary ny vahoaka malagasy ary nitarika ny fiongana ny fitondrana teo aloha ny olona ny jiro sy rano. Izany indrindra no nampanatsoa ny anteny meram-pirenena ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo, ny sandikany mpiasan'ny Ndirama, ny mpiaro ny zony mpanjifa, ny fanatrika tamin'ireo solombavambahoaka. Nafana ny ady hevitra fantatra fa mizara 3 ny vahaolana afoana ny fatapahany herinaratra. Eo ny fanafarana vondrona mpiary herinaratra, ny fametrahana
fipetrahana ireo parka solaire ary ny firisonina amin'ny fanatanterana itetikasa saofoka sy volobe. Mitatitra ny antsiprima-vao Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny ny Aritanjona. Nandritra ny 20 taona nisy ny nationalisation dia tsy nisy fatiantoka na délestage ny famatsiana herinaratra teto Madagasikara nanomboka ny taona 1970 nidiran'ireo mpiara-miombonantoka sy ny lalàna ny fanalalahana ny sehatra miankina amin'ny fanjakana nefa dia niapotika ny orinasa Jirama. Potika tsikelikely ihany koa ireo tompo-pamokarana herinaratra na centrale na Jirama izay nampidirana ireo mpandrarano maro tsy miankina. Tsy manatsafidy intsony ireo mpiasa Jirama ankehitriny fa ny fitondram-panjakana no mifehy sy mandray ny fanapahan-kevitra rehetra amin'ity kompania ity. Maninona ny Jirama no tsy maintsy mividy angovo amin'ny sehatra tsy miankina ary mividy lafo kanefa fa mivarotra amin'ny sarany ambany ho an'ny mpanjifa hoy ny filohan'ny syndicat ny mpiasa ny Jirama Nametra Pantanina. Mpiasa ny Jirama dia tsy manatsafidy fa ny mpitondra fanjakana no mametraka ny politika hitondrana ny orinasa io. Izany hoe raha tamin'ny andron'ny président Ravalomanana antsika dia nanao ny contrat de gestion miaraka tamin'ny orinasa Lemaire. Ny tao aorianan'izay moa nisy transition teo tsy misy zany fa avy eo tsika nanao ny contrat de location de groupe tamin'ny fitondrany président Eratsona Ramampianina. Ary ny fitondrany président ihany teo dia ny contrat d'achat d'énergie tsika zao. Ao anatin'io zany no anisany mangatahana sy mikika foana hoe miantso anareo zahay fa ao anatin'io contrat reo no misy mamono ny orinasa Jirama. Le izy aloha zany mazava ho azy ny fifanarahana atao zany dia ny fanjakana foana ny sorotena-panjakana na io zany ny ministère na io conseil d'administration ary miaraka amin'ny direction générale. Reo zany manao an'ireo contrat amin'ny fournisseur d'énergie reo. Ny anankiray aloha zany no mahatonga any amin'ny teny dia hoe fa maninona no ilay toerana amin'ny orinasa Jirama amin'ny fanjakana no ampidirana fournisseur d'énergie. Mananjo ampahafantarina ny zava-misy marina ao anatin'ny orinasa Jirama ny mpanjifa hoy ny mpiaro-nizo ny mpanjifa izay nanifika ny fomba fandraisan'ireo mpiasa ny Jirama eny amin'ny birao fa indrindra ny tolotra arosiny eo ihany koa ny fakana vola tsy ara-drariny toy ny rehetra mampiditra jiro sy rano fa indrindra ny fanongotana compteur ny Jirama anaty fasahirana ny mpanjifa. Ny refantorany facture ny mpanjifa dia raha kesana pitiny nisy eo rono misokatra anka milahatra dia milahatra be izany fampiarana facture izany izay tsy koilay mpanjifa mihitsy. Faharoa manaraka an'izay ny fanaroroaka pahefana amin'ireo mpiasa ny Jirama sasantsasany no lamareo eto. Toy izao ny fisehony zany fanaroroaka pahefana izany. Voalohany amin'izany ny kafilazana prix facture zany tiako lesany eto. Infatsika amin'izao fotoan'izao tokoa fa ny fahatapahan-jiro efa manenika ny Madagasikara. Ka rehefa tapaka le jiro ny dikan'izay dia mihena ny consommation anao zany. Fa ny zavatra misy tonga any amin'ny facture anay mpanjifa le izy no maly any tsy miova ary ny tena olana dia miakatra indray ary le facture. Faharoa manaraka an'izay dia ny fakana vola amin'ny tsaratsara. Midangana izy tsy izy ny facture ary tsy mifanaraka amin'ny fandaniana nataony vola aloha ho kosa ny solombavam-bahoaka navaradrano. Tsisy nalatsy an'le agence hoe naparitak'areo le izy mba tsy valongony le vola sy le olona amina toerana anankiray satria zay dia ao amin'ny district navaradrano misy commune an'ireo folo misy olona sibletsy ilahatra amin'io jiro mba andro tontolo ka mba mankeritreritra zany monsieur le ministre mba mangatahana ny ijerena azy. Fahatelo misy facture tena tsy mifanaraka amin'ny consommation mihitsy ny facture ka ao anatin'ny letsikely na zavatra ifampizarana no zavatra tenanay. Ary farany monsieur le ministre dia 10 taona ny Jirama araka ny tenen'ny syndicat teo ao Ambohimanambola commune Navaradrano misy mponina betsaka fa tsy misitraka jiro kanefa dia nandronalina dia mihaino ny firodorotony groupe nandronalina ny sefika voaka ny groupe ka mba angatahana mba distrahany le vahoaka jiro
fa dia tonga amin'ilay fitenenana hoe maizy nopotsony mazava izy. Isan'ireo distrika tsy mba tapaka na mijaly jiro i Nosy Belleville, saingy mbola tia Antananarivo no mandahatra ny fanomezana jiro any an-toerana ka angatana ny hanomezana fahefana ho an'ny mpiasan'ny JIRAMA ao Nosy anatanteraka izany. Ny rano no tena mampitaraina ny rehetra any an-toerana raha ny fanazavana. Rehefa angataka jiro olo mila mandefa amina roty magnamia jiro zay ao fa zay ao misy mpiasan'ny JIRAMA afaka mandatra zay fa tsy maintsy alefa Antananarivo zoto zay vo mahazo jiro olo. Nantoniana le izy hoe fa misy risoriso anatin'le raha. Nefany nalefa ty izy mbola misy olo nangataka tafara mahazo jiro. Ny fiangaviana misy ministre mpiasan'ny JIRAMA any aby reo maheraha any. Za mangataka mba amezana fahefana mpiasan'ny JIRAMA Nosy no magnamia jiro fa tsy Antananarivo aty no mandatra zay fagnamezana jiro zay. Adiny 4 isan'andro monja no mandeha ny jiro ao anatin'ny distrika Tanimora Sud aka mitaky ny hijerena manokana izany ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Ka manaraka anao vahoaka Tanimora amizao na dia sadasada kely azo satria adiny ray dia hoe tapaka ndray dia adiny ray mety eo amin'ny adiny efatra monsieur le ministre no manaraka sy mandeha ny jiro any amin'ny distrika Tanimora. Commune Tanimora sy commune Andalakanosy zay no manana ny problème io monsieur le ministre ka rehefa tsy mahavita azy no Tarsisy solo société hafa solo société hafa raha ohatra ka milamina ny resaka reo dia omevateny aho hoe ovina sika no mahazo vokatra satria ny groupe zao lasa tsy briditsony izao satria le groupe tsy ampiasainy zareo le groupe rehefa ohatra ka maroka ny andro nefa ndraindray maroka ny andro ndraindray misy masoandro raha mbola masoandro zany mbola manakarenany zany zareo ary sy tokony ho isy ny fijaliana raha ohatra ka herinaratra mandeha ny herin'ny masoandro. Mangataka ny hijerenandrano fisotro madio ao anatin'ny distrika ny Vangaindrano ihany koa ny solombavam-bahoaka Mavitara Silvestre. Efa maro ireo fangatana natao kanefa tsy nisy valiny avokoa izany hatreto raha ny fanazavana. Hitotoka manokana ao amin'ny Henri Fraise sy l'équipe. Groupe anankitelo andriamatoa misy no groupe miasa Vangaindrano fa ray tena fonctionnel fa ny groupe anankiroa kosa dia fatifatina groupe ary tsy mandeha mihitsy kanefa facturé vany Henri Fraise isam-bolana ka za zany mba miteny aminao monsieur le ministre mba jereo akaiky momba an'izay satria zany zavatra zany mahatonga délestage foana ao Vangaindrano mandeha 6 heures de temps fotsiny ny jiro dia ny ambiny rehetrarehetra tsisy jiro Vangaindrano surtout commune ny Vangaindrano koa mangataka ny anaramaso am'izay satria efa te hetsika ny vahoaka sy fatany vahoaka zany groupe fatina groupe zany mipetraka ao ka io zany raha mitoy mety ho may ao reo le Henri Fraise raha tsy hojerenareo akaiky ary le ray mandeha olona dia mbola kono atao kono hoe mbola tsy tapitapy ihany koa le izy. Misedra olana ny firenena vokatry ny resaka jiro sy rano ka izay no antony antsona ny ministerany angovo sy ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny JIRAMA hifanatrika amin'ny solombavam-bahoaka androany. Nambaran'ny ministry ny angovo fa efa ao anatin'ny famahana ny olana ny JIRAMA sy ny ministera amin'izao fotoan'izao ary ho jerena avokoa ireo pitsopitsony rehetra momba ny tsy fahatomombanana misy ao amin'ity orinasa ity. Mizara telo lehibe ny vahaolana hanafoanana ny fahataparan'ny herinaratra ka eo ny fanafarana vondrona herinaratra ny fametrahana ireo parka solaire ary indrindra ny firosoana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa sahofika sy volobe. Noho tsy fanatanterahana ny volobe be da be ny zavatra tsy tanteraka tahaka ny projet prioritaire 1 sy prioritaire 2 izay misy ny ligne de raccordement ny réseau interconnecté Antananarivo sy ny réseau interconnecté Tamatave. Be da be zany zavatra tsy nandeha tao anatin'izay fotoana maromaro izay no tsy fahavononana ve sa no tsy fantatro fa mifantatra fotsiny dia hoe eto izay haro ataonay le izy. Mahakasika amin'ny ireo distrika isolé izany hoe tsy tonga ny JIRAMA dia izay indrindra no miarahana miasa amin'ny ADER na ny agence de développement pour l'électrification rurale zany
tsy maintsy jerena manokany ianareo ary tsy maintsy ahitana vahaolana mety hoe tsy vahaolana ao anatin'ny vola fa afaka matoky kosa nareo mampitondram-panjakana dia efa miasa mitady vahaolana hoe ahoana tonga an'ireny distrika lavitra ny fidireny zany mba hisitraka jiro efa voalazako teo ihany moa zany le mahakasika an'le branchement ary ny mahakasika ny détail an'le contrat dia efa teneko anareo omenanareo zay naika ary farany a mahakasika an'le logistique pétrolier temonareo ny taraina ireo mpitatitra gazoil ao anatin'ny réforme zay entina mihitsy ny tsinjovana manokana an'ireo mpitatitra ireo mba tsy sin'izay tsy fahazoanatra zareo zay zany handeha kany amin'ireny toerana lavitra reny naharitra ora maro ny fiaonana teo amin'ny rototo androany ary mbola tsy vita izany hatramin'izao ora anoratana izao andrasana ny feikevitra fa indrindra ny vokatra azo tsapahitanana mba isiany mangarahara amantarany malagasy rehetra manerana ny nosy ny olany dirama sy izay politika ho fanarenana ity orinasa-mpanjakana ity dia nametraka ny filohany antemeram-pirenena fa alefa mivantana amin'ny fahita lafim-panjakana izany tsy tonga nefa izy ireo ary tsy efa natsona ka niteraka fimenemenomana teo amin'ireo solombavam-bahoaka ny fahatarana nisy ireo solombavam-bahoaka nanolo-kevitra hananganana fahita lavitra manokana ho an'ny antemeram-pirenena tamin'ny roa ratolakandro vao nandeha mivantana ny fiaonana teo ministera ny angovo ny dirama ary ireo solombavam-bahoaka teny antoerana Narcisse Karazafy sy ny Artanjona ny hembotra ora roa tao ary ny fotoana ny fanomezana ny fanomboan'ny fiaonana tamin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo sy ireo solombavam-bahoaka raha toka nanomboka tamin'ny 10 ora maraina izany dia vokatry ny fiandrasana ny ekipa ny fahita lafim-panjakana tokony handefa mivantana ny fivoriana no io antony io nampiandrasina ny ministry ny angovo sy ny ekipany ary ireo solombavam-bahoaka efa tonga tamin'ny 10 ora maraina ka niteraka fimenemenomana teo amin'ireo solombavam-bahoaka izany andihanan'ny televizione ministra amizao ministra be resaka taloha ka rehefa avy eo manao sasira fa hotatiny aretin'olo amin'olo taloha atao sasany koa ka anay mihilan'ireo monsieur le président tavoeto ilay miaso mahita ty androany tokony hanangana fahita lavitra manokana ny antenimera-pirenena ialana amin'ny olana toy izao sy ny famila filana ataony fahita lavim-panjakana ho kosa ny solombavam-bahoaka ny miarina rivo tsy ankinana foana amin'ny televisiona malagasy amin'ny lafiny teknika eo ihany koa ny fandefasana mivantana zany an'ireo adihevitra ty amin'ny antenimera-pirenena fototra anaovana an'izy io ny fanapariahana foana ny demokrasia satria ny zavatra mitranga indrindra ny séance plénière eto anivo ny antenimera-pirenena dia ananany olo-pirenena zo no tonga ty anatrika azy arak'izay fanindrina nefa fantatsika tsara fa tsy afaka no aty daholo ny vahoaka malagasy rehetra dia afaka manaraka an'izay séance plénière zay izy anytokantramony amin'ny alalan'ilay televisiona manokana zay atsanga eto anivo ny antenimera-pirenena raha izay faharoa mety misy lalàna zay tsy azo ny olo-pirenena nefa ny tsy anam-potoana mihitsy ny televisiona malagasy ny anazavana azy dia io chaîne anankiray io ihany koa no fitaovana anankiray ahafahany antenimera-pirenena manazava an'ireny tolo-dalàna sy ny pitsopitsony rehetrarehetra amin'ny procédure législative zay atao eto anivony antenimera-pirenena mba hahatonga ny olo-pirenena tsy ho tompotrano miono zany amin'ny fanarahana n'ilay izy nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka no nilaza fa tokony ho najanona aloha ny fivoriana raha tsy nivantana tamin'ny fahita lavim-panjakana satria ity sehatra ity no efa nitarika krizy teto amin'ny firenena rehefa mipaika hamono tamin'ny roa ora tolakandro dia nandeha nivantana tamin'ny fahita lavim-pirenena ihany ary dia nanomboka sy ny toy ny fiaonana tamin'ireo solombavam-bahoaka sy ny ministera ny angovo na maboasa na ny rarah jirama pejiny sosialy kosa indray tsy mitsamotombo ny fanafarambary
raha ny tarimarika dia manodidina ny 7,4 taona ny vary nafarany Madagasikara tao anatin'ny 5 volana voalohany ity taona 2022 ity avy roeny mahery no tamin'ny herintaona nofoanana ny aba amin'ny fanafarambary tsy ho faty antoka fa ho tombony ho an'ny malagasy ny fanafoanan'izany raha ny fanazavana nomeny ireo solombavambahoaka izay nandany teti-bolam-panjakana 2022 mila ampirisiana ihany koa anefa ny tantsampiakatra ny vokabary anatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo fanampanazavana manodidina ny 7,4 ariary hatramin'ny 7,3 ariary ny vidin'ny vary eny an-tsena amin'izao fotoan'izao mora kokoa ireo vary nafarana no ireo vary avy eto an-toerana vokany betsaka kokoa ireo manjifa ny vary nafarana Targasy efa daty sy telo misy toky sabotsy roa arivo vidy eto amin'io zany dia ino Ridelix expérience mitombo izy loha tsy dia mifidy par rapport amin'ilay Ridelix sy ny stock lany teo anivony anteny meram-pirenena fa tsy asiana aba intsony ny fanafarambary azahoana mampitovy vidy amin'ny vary eto an-toerana sy ny vary nafarana tsy ampy ny famokarana anatiny ka mila mampiakatra vokatra isika raha mitombo ny vokatra anatiny dia hena ny fanafarambary ireo vokatra farana maharitra no tokony ametrahana aba ambony fa tsy ny vary io ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera satria miovaova ny filana vary tsotra rehefa mamokatra vary anatiny tsika dia mihena iny vary afarantsika itao tokony ezahantsika maro zany dia mamokatra ato anatiny fa tsy mijery ty vary venively ty andao asiana hetra fa misy zavatra be da be azontsika asiana hetra afahantsika mamaly an'le eta ny mpiara-mambonantoka amin'le hoe akaro ny hetra miditra anaty kitabolam-panjakana fa zavatra stable zany isitsika hetra fa zany farafarana vary venively zany ange tsy stable raha mamokatra tsika dia efa tsy mila an'izany zao zao ny orana tonga aloha dikan'izay hiakatra ny tahany fambolena tahany vokatra amin'ny titona ty tsika firitsony zany fanafarana vary amin'ny taona avy dia izay zany le izy zay mahatonga le hoe aleotsika mifantoka kokoa any amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa ahafahana mampitombo amin'ny vokatra vokarina raha ohatra ka hoe hiantehitra amin'ny hetra avy any amin'ny vary tsika ny ahafahantsika manamboatra le foto-drafitrasa tokony mijery alam-bola foana zany tsika fanamon'izay fa izy ty aloha zany fahitako anazy le fer zany ny zava-dehibe fa le teti-bolam-panjakana tamin'ity moa zany efa nataony rindra sombelo dia tsy maintsy nadapitena zany zay ngary azo avazana azy na natsofoka anaty monina indray terena ifanaraka amin'ny PGE nataony hery-tsalama dia somary eo zany izy tsy dia tena hita ifanomezantsiny be ohatrany ahoana satria misy zavatra tsy narahany tsy le gouvernement tamin'izao ny tena namolavolana azy ao anaty teti-bolam-panjakana nijery ny olana anisy any fotony ireo solombavambahoaka ka izay no antony nanoloran'izy ireo an'io tolo-dalàna io tao anatin'ny volavolan-dalàna ny teti-bolam-panjakana 2020 tsy maintsy jerena ny fifandanjana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ary izay no antony tsy nanesorana ny aba amin'ny fanafarana varim-bazaha ho kosa ny fanazavana nomeny solombavambahoaka ny miandry vazo ay ny antony tena antony zay zany raha ny fanazavana aloha satria proposition avy aty amin'ny solombavambahoaka izy tamin'ny initial nataon'ny gouvernement aloha zany nisy an'le taxe fa ny solombavambahoaka zany mijery le olana misy any fotony dia nangataka hoe aloha mba tsy asiana aba le fanafarana vary amin'ity satria tena ambany dia ambany fahefan'ny vidin'ny vahoaka zay zany le izy satria nisy hevitra hoe raha ohatra ka zay hoe tsy mamono ny tsena anatiny dia tsara ho fantatritsika efa Madagasikara aloha zany mbola tsy mahavita tena ara-tsakafo vokabary eto amintsika zany raha maritra dia maritra 4 volana 5 volana dia tapitra ny ambiny zany tsy maintsy vary avy any ivelany no mamatsy azy enina le mpamboly ara dia rehefa tapitra ny vokatra vokariny dia mividy vary indray izy dia iny zany ny tsinjovo le hoe mba tsy hiakatra be le vidim-bary amin'ny fotoanany maitso ahatra dia mba takatry ny fahefa-vidin'ny vahoaka moa ka izay indrindra le izy satria ny ao anatin'ny teti-bolam-panjakana tsy maintsy jerena ny atao hoe fifandanjana raha sorona daholo ty abarery ty dia manjary kely ny vola miditra nefa ny fandaniana zany tsy maintsy fenony le vola miditra zay le atao fifandanjana dia mba isin'le fifandanjana zany dia nilanjalanjaina tsara hoe aisytsika ny afaka manala aba aisytsika ny tsy afaka dia ny eo amin'ny resaka satria ny foto-tsakafon'ny malagasy vary atao hoe ny lafarinina zany na izay azo avany varim-bazaha zany dia mbola tsy hoe aingitraingitra akory fa mbola azo elana zany raha mihoatra ny vary dia zay natonga hoe tazomena aloha ny lafarinina mba tsy ampihana be ny vola miditra ka tsy isiany fifandanjana amin'le teti-bolam-panjakana raha ny fantatra ny tombo be ny fanafarana vary tamin'ny 3 volana voalohany ho an'ity taona ity 9,4 taona izany hoe 2,700 faingo 900 raha oharina tamin'ny 3 volana voalohany tamin'ny taondasy
570 miliara ariary ny totaly ny fanafarambary nandritra ny 5 volana voalohany ity taona ity, izany hoe avo roendy noho ny fanafarana natao tamin'ny taondasa iray manontolo ny varina farana natao anatin'ny atsasa-taona voalohan'izay. Vaovao sosialy izay ihany anaty tsy filaminantsaina tanteraka ireo mponina ao Andavamamba anaty hazo faharoa amin'izao fotoana izao manoloana ny rano miakatra vao misy orana milatsaka. Hotrabona mialohan'ny fotoana ny mponina raha tsy misy fijerena manokana ireo lakan-drano tsetsiny mitarika ny fiakaran'ny rano hatonga hatrany an-tokantrano. Miteraka tsy fahasalamana ho an'ireo mponina izany indrindra ireo zaza amam-behivavy ka ilana vahaolana maika hoy izy ireo. Teny an-toerana nanangona ny vaovao itaiziny. Vao milatsaka iray andro fotsiny ny orana dia efa dibo-drano ety Andavamamba anaty hazo 2. Efa miaina anaty rano miandrona sy maloto sady ny mponina amin'izao fotoana izao ary efa tonga eo tokonana ny rano. Ankoatra ny fahavoazana maro, tsy zarizary tanteraka ny fahasalaman'ny mponina, indrindra ny zaza sy ny ankizy manoloana ity tranga ity. Satria izao fe ny andro iaina izao, io anefa raha ilavo ny orana fa niritina rio. Fa io tena feno atsaty mihitsy io raha avy ny orana. Dia ohatr'izay koa ny anay any an-trano any, vao avy ny orana dia feno rano ao an-trano. Ohatr'izay foana. Isa-taona izay tsatsafa fa tena misesy be ny orana. Vao tsaty izay, fa zao vao avy indray mandeha fotsiny ny orana dia efa tonga dia feno rano ao an-trano. Fa matetika izay tena tsabona foana aty. Fa zao izy tena mandeha aloha be. Satria tsisy voana tsony ilay rano. Fototry ny olana ety an-toerana ny fanorenana tsy manara-dalàna. Samy manao izay tiany ny rehetra, anka tsentsina tsy misy variana intsony ny rano amin'ireo lakan-drano. Dia tisy andakorinana mihitsy ny rano satria ary manampina ka ary manampina. Sy tena ilay korinana ny rano ety aminay izao dia efa tsy misy mihitsy e. Fa dia rehefa avy ny orana dia izao miatrika ny rano be anona ohatr'izao. Ohatr'izao foana isa-taona. Tamin'ny mbola voatampina aloha ny lalan-drano amin'ity dia manina moa dia afaka mikorina ihany. Fa vao tapitapina daholo ny lalana amin'ny tram-bahoaka dia izao ny fijaliana. Tsy vao izao fa saika isan-taona no dibo-drano ity faritra ity. Tsy nisy vahaolana izany mandrakandroany raha ny fitarana ny mponina na efa nisy aza ny antso fanairana maro. Miaina amin'ny zava-misy ny mponina kanefa miandrandra vahaolana raha misy tompona andraikitra afaka mahizany. Ankoatra ny rano miakatra sy miandrona, mampitaraina ny rehetra ny fotaka mandrevo amin'ny lalana, fampiasa sy fivezivezen'ny olona. Ry tonga dia lalaka fotaka fotsiny akambe masaka foana ny longotray. Raha kely tsy afaka mandeha babena olona dia beotra raha babena. Ohatrano zay dia tonga dia mirobo-drano fotaka daholo na ndanina tsisy manamboatra-drano tamina inona na inona. Tsisy mikarakara tsisy maninona. Era dia tena tena mihitsy dia atao fa dia tena ahoana ny tokony atao nreto fa dia tenenina raika Manay mafy araka izany ny mponina ety an-toerana fa hiamafy ny fahavoazana amin'ity fahavaratra ity. Raha ny tomba ny sampana mba mantatra ny mety ho toetry ny andro, mbola itony rotsakorana amin'ny toerana sasany amin'ny avoantany, ny faratra avaratra ary ny morontsiraka tsy nananosy atao anatin'ity andro manaraka. Foana kosa nefa ny fampitandremana no fampitsan'ny rotsakorana ho an'ireo faritra izay naraha izany. Maresaka avy any ivelany faritany sivy any atsimon'ny Thaïlande no tena avomafy noho ny orankija ka niteraka tondra-drano. Indray mandeha isaky ny 300 taona no miseho any Thaïlande ny fiakaran'ny rano toy izao raha ny vaovao fanampanazavana. Olona 330 no namoy ny ainy, 7 hetsy sy 2 tapitrisa notraboana io ny vokatry ny tondra-drano any Thaïlande. Ny tao Hatiay faritany Songkhla no vomafy indrindra, tonga hatramin'ny 2 metatra sasany ny avon'ny rano, tranga izay tsy piseho any an-toerana raha tsy isaky ny 300 taona. Vokany tapaka avokoa ny lalana, eny fa na ny toeram-piterahana. Ny farimbona tamin'ny famonjena ny tafika ka nandefa fiaramanidina amin'ireo mponina araka amin'ny filazan'ny sampandra ramosahana ny toetrandro. Ao Thaïlande dia mbola hisy oram-be ao amin'ny faritra atsimo ka mety teraka tondra-drano indray any Songkhla, Yala, Patani, Narathiwat, Nakhon sy Tamarat, Patalong, Trong, Satun ary Suratani. Mety hiakatra tampoka ny rano indrindra any amin'ireo toerana iva manakaiky ireny rano. Manoloana ny loza ny antso ny tafika hitantana sy fantoka amin'ny asa fanampiana sy famonjena ny Prime Ministre Thaïlandais. Nalefa any amin'ireo toerana tradoza ireo ekipa mpamonjy voina mizara ny sakafo sy fitaovana ilaina ary manampy amin'ny
fanavotana sy fanesorana olona. Angidim-by no nampiasaina hanavotana ireo olona sy mpizahatany tsy afaka nivoaka noho ny rano miakatra. Angidim-by koa no nampiasaina hizara sakafo hatramin'ny 3 isan'andro sy mitondra ireo mpitsabo. Manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy ireo olona tavela tsy afa-nihetsika tao amin'ny tanànan'ny Hatiay ka 7 tamin'ireo mpizahatany avy any Malaisie sy Singapour ny akamaroany. Nahazo any Malaisie nitondra drano ka olona 2 sy 1 alina mahery no trapoina. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy hatreto. Olona 170 kosa no lasibatry ny tondra drano sy ny fihotsahan'ny tany tao afovoan'ny Vietnam tamin'ny herinandro lasa. Ny trangana aitrano goavana tao amin'ny faritra avaratry Hong Kong ao Malotolakandro, olona 100 no voakasika izany. Araka ny tatitra ny maraina teo dia 470 no fantatra fanamonainy, 10 hafa manaraka fitsaboana ary 770 sy 200 no mbola tsy tapopoka. Fanadihadiana. Ny trangana fahamaizana goavana tao amin'ny faritra antsoina hoe Taipo any avaratry Hong Kong Malotolakandro. Aitrano mahery vaika izay niteraka fahavoazana sy fahaverezan'olona maro. Araka ny tatitra ny maraina teo dia 470 no maty, 570 manaraka fitsaboana izay mbola tena mampanany fahasalamany ary 770 sy 200 no mbola tsy tapopoka. Faritra fonenan'olona maro ahitana Antananarivo ny Taipo. Tao amin'ny trano be iray izay misy olona manodidina 5,000 no nipoiran'ny afo. Noho ny fiparitahan'ny afo dia voatery nentina niala tao amin'ny toerana ireo Antananarivo ireo ka napetraka any amin'ny toeram-pialofana Vonjimaika. Mahery ny 700 ireo mpamono afo ny farimbona namono afo ny toerana. Na dia efa voafehy amin'ny ampahana aza ny afo tamin'ireo trano 4 lehibe dia mbola mitohy ny ady amin'ny fiparitahan'ny afo amin'ny manodidina. Araka ny fijoroana vavolombelona dia niparitaka aingana ny afo ka nahazo trano maro tao anatin'ny fotoana fohy. Sokajiana ho fampitandremana ambony indrindra sy loza goavana indrindra tao anatin'ny 17 taona ity aitrano ity. Nanambara moa ny manam-pahefana ny toerana fa mety mbola hitombo ny isan'ireo maty sy maratra satria mbola maro ny tsy hita. Niova Umanga ny hoditry ny lehilahy Amerikana iray izay vokatry ny fanafodiny hoaniny. Io lehilahy afaka goavana mirehitra tsy mitsahatra efa ntaonany maro antsoina hoe Porte de l'Enfer. Ireo no tranga hafakely hoentina aminao tanatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity haroary. Lehilahy teratany Amerikana ny Paul Carson lasa malaza maneran-tany ny tenany noho ny fiovan'ny lokon'ny hodiny ho manga maizina ka nahazo ny solona anarana hoe Veuve Blue Man. Tamin'ny taona 1700 nanomboka nisotro sy nanositra silver colloidal Paul. Karazam-panafody natokisan'olona sasany ho manasitrana aretina toy ny areti-koditra, tazo na aretin'ny lalan-drà. Tsy noeritreretiny anefa fa io fanafodiny hoaniny io no mampiova tsikelikely ny lokon'ny hodiny. Niditra tao amin'ny vatany ny metaly ka niteraka aretina antsoina hoe argyria izay nahatonga ny hodiny sy ny volony ho manga mandrakizay. Niezaka nitsabo tena ihany Paul taty aoriana saingy tsy nisy nahavita namerina ny lokony intsony. Na dia izany aza dia naneho fahatokisana sy atsikana mandrakariva izy rehefa miatrika fandaharana amin'ny fahita lavitra ary nanamafy fa tsy maintsy miaina miaraka amin'ny vokany ny tenany. Nodimandry tamin'ny taona 13 Paul vokatry ny olana ara-pahasalamana saingy mitoetra ho iray amin'ireo tranga mampitolagaga indrindra noho ny fiovan'ny lokon'ny hodiny vokatry ny fihinanana fanafody tsy voafehy. Porte de l'Enfer adika tsotsotra hoe varavaran'ny elo no hiantsonany lavaka mirehatra tsy mitsahatra any Turkmenistan. Any afovoan'ny désert du Karakoum no misy ny la Porte de l'Enfer. Lavaka goavambe mirehitra hatramin'ny taona 1700. Teraka nandritra ny fikarohana gazy sovietika ity lavaka ity rehefa nivaky tampoka ny tany ka nivoaka be ny gazy metana. Ho fisorohana ny loza dia nanapa-kevitra andrehitra afo ao amin'ilay lavaka mba handevina ny entona ireo manam-pahaizana saingy tsy maty intsony ny lelafo ka nirehitra efa ho 50 taona mahery hatramin'izao. Toerana mahagaga ny afo tsy maty izay mahatonga ny faritra ho mafana sy mampidi-doza. Na izany aza dia lasa toerana malaza amin'ny fizahan-tany sy mahasarika mpahay siansa ny Porte de l'Enfer. Na dia mbola dinihana aza ny mety hanakatonana azy noho ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana. Dia ny tranga hafakely no entina manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrana fiainana ao kilasy tongivavy. Nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ao manaraka indray. Veloma tompoko.